Vita ny alahady teo kosa ny alahadin'ny mpitandrina ho an'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Nampiavaka ny fotoana ny fampiarahana izany tamin'ny fankalazana ny fahafolotona na mpitandrina ny pasitera Rasolofomanana Mamitahiana. Araka ny fandamina atao amin'ny synodam-paritany any Avaradrano dia notendrena hitandra ny FJKM katedraly Analakely ny mpitandrina Rasolofomanana izay nitondra ny fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano teo aloha. Ny mpitandrina Rasolofomanana Mamitahiana no nasolo azy tao amin'izany. Taoriana ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisiala dia nanatanteraka ny alahady mitandrina ny fiangonana. Nampiavaka n'ity andro ity dia izy ny fandrina ralina tamin'ny fankalazana ny fahafolotona na mpitandrina azy ihany koa. Ny président synodaly avy ao amin'ny synodam-paritany Tomasina avavadin'ny filazantsara moa no nitory ny tenin'Andriamanitra iray amin'ireo fanomezana lehibe natondra ny fiangonana mpitandrina ny fiara-4x4 izay notokanina tamin'io andro io. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fitokanana fitaovana vaovao tao amin'ny fiangonana dia ny lakolosy elektronika izany. Falina ihany koa ny amin'izao fiara izay entina manatanteraka ny asa izao makasitraka makatelina Andriamanitra manakaripasoavana no nametrahana ny fiainana manontolo misaotra indrindra. Samy fanome toko moa ny rotota tamin'io andro fa ny samy anao izay ho tratry ny herin'ny fampandrosoana ny fitoriana filazantsara eo anivon'ity fiangonana ity. Hatreo ihany koa ny fotoana ny rahako taminao indray tao amin'izao alina izao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanjoy ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mirary alina finaritra ho antsika rehetra ary miaraka amin'ny fahitalavitra TV mandra-pioana tompoko.